Riva mitapitra zany hoe iray andro ihany zany. Ao anatin'izay dia maro ireo mpandray anjara matihanina izay misehatra ao anatin'ny fivarotana kojakoja momba zazakely ho avy ao hitondra amintsika entana maro isan-karazany. Toy izany ny hitantsika ao ny materiel didaktika entina nitarana ny fahalalàn'ny zanantsika. Hitantsika eo ihany koa ny kiraro amin'izao andro efa manomboka ririna izao ihany koa ny akanjo mafana ho an'ny zazakely. Hitao ihany koa ny vatomamy isan-karazany mahafaliantsika ny zanantsika. Dia maro isan-karazany ny entanao indrindra mahakasika ihany koa ny reny izay mitondra voka, ny zazakely voateraka, sy ny sisa sy ny sisa. Dia ao moa zany tsika mahita anazy fa ny entana rehetra momba zazakely mba tsy hivezivezentsika zany dia efa hitantsika ao amin'izay baby shopping izay daholo. Mariako eto moa fa misy ny entana moa zany dia misy ny mbola vaovao misy ihany koa antsoina hoe friperie. Dia ao anatin'izay ny vidiny dia tena natao mirary be tokoa mba ahafahan'ny rehetra zany manjifa ireo entana ireo. Anampiko an'izay dia mifanindran-dalana amin'io baby shopping io ihany eto amin'ilay pavé ihany misy ny formation araka ny tanjon'ny primaire bebe hatramin'izay moa dia hoe anabe ny ray aman-dreny mananjanaka ohatra ka hatramin'ny haintaona. Dia misy ny fampiofanana zany an'ireo ray aman-dreny izay hitondrana lohahevitra anankiroa amin'ny fotoana io. Dia lohahevitra voalohany dia hoe éveiller le génie dans votre enfant, zany hoe amelabelarana ny ireo matihanina ao anatin'ny fampiofanana ny ray aman-dreny zany ny amin'ny resaka hoe ny importance an'izany hoe fahaenitaona voalohan'ny zazakely zany. Dia zay zany no velabelana ao anatin'io lohahevitra voalohany io. Ary ny lohahevitra voalohany dia ny tapany hariva moa anatanterahana an'izay dia ahitana ny hoe paikady ampanjara ny fiainana. Zany hoe ny saina, ny vatana, ny fanahy, ny fitantanam-bola ao an-tokantrano. Dia izay zany tena hita hoe zava-dehibe mihitsy ao anatin'izany tokantrano izany dia ho ampianarina ho hazavaina ho amintsika ao hazavain'ny averika any hoe matihanina amin'ny fampiofanana vehivavy indray mitondra izay fanazavana izay amin'ny asabotsy. Zany hoe amin'ny salle anankiray zany misy ny varotra dia amin'ny salle anankiray mifanindran-dalana mihitsy ny fampiofanana na ny formation izay tondrana izay lohahevitra anankiroa izay. Dia mariako fa tsy misy vidibidirana ny hetsika izay natao amin'ny sabotsy fa tena natao hoe mba ho an'ilay rehetra mihitsy araka ny averika hoe tanjonay dia manabe ireo ray aman-dreny ray aman-dreny sakanavaka dia manentana antsika manasa antsika ray aman-dreny mba ho tonga amin'ny fotoana io fa mba afatona sady azo torohevitra no azo zavatra tsara ho an'izany antsika amin'izao fivarotana izany.